Les enfants ont préparé un petit quelque chose pour nous ce soir. Donc, on va les inviter à donner leur petit cadeau. C'est de leur part, en tout cas, apprécié.
sur lesquels ces enfants ont dansé pour nous aujourd'hui. Pour continuer, nous demandons au pasteur Éric Sévérier de prendre la parole. Merci. Ça va? On est très heureux d'être avec vous. Merci, Monsieur le Président et Madame la Première Dame, de nous inviter de regarder ce soir un épisode de Deux choses. Merci beaucoup. Merci à vous de nous recevoir ici. Un jour, un homme a fait un rêve. Et ce rêve, c'était d'aider les enfants de Madagascar. Il s'appelle Père Pedro. Et vous êtes le résultat du rêve que Dieu lui a donné. Et je suis très reconnaissant, nous sommes très reconnaissants à Père Pedro pour son amour pour Madagascar et pour les enfants. Un jour, un autre homme a fait un autre rêve. Et cet autre homme, il habite aux États-Unis. Et son rêve, c'était de montrer Jésus d'une façon facile à comprendre, authentique. Il n'avait jamais réalisé comme ça de grands films, de longues séries. Alors il est allé trouver un acteur qui s'appelle Jonathan. Et il a dit, Jonathan, est-ce que tu veux jouer Jésus dans ma série Deux choses? Quelques jours avant que ce producteur américain téléphone à Jonathan, Jonathan avait prié. Et il avait dit à Dieu, je ne suis pas un très bon acteur. J'ai beaucoup de dettes. Je dois beaucoup d'argent. Alors je n'ai plus rien à perdre. Fais quelque chose avec ma vie. Quelques jours après la prière, il reçoit un appel du producteur de Deux choses
tu vas faire Jésus. Et aujourd'hui, cet acteur-là, il a été vu par des centaines de millions de personnes dans le monde entier. Même le pape François l'a reçu. Et aujourd'hui, on va le voir jouer et parler en malgache. Alors ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est Jésus et les enfants. Jésus qui aime les enfants. Jésus, un jour, ses disciples sont venus vers lui. Et il voulait savoir qui était le plus grand. Alors un disait, c'est moi le plus grand. L'autre disait, non, c'est moi le plus grand. Moi, je suis plus intelligent. Moi, je suis plus beau. Chacun voulait être le plus fort devant Jésus. Et vous savez ce qu'il a fait, Jésus? Il a appelé un enfant. Il a dit à l'enfant, toi, là. Et regardez, c'est là. Et Jésus a dit, si vous voulez être grand dans le royaume de Dieu, vous devez ressembler à cet enfant. C'est comme ça que Jésus voit les enfants. Il vous voit plus grand que nous les adultes. Parce que vous avez un cœur simple. Et vous avez une foi simple. Alors ce soir, on va regarder Jésus et les enfants. Et merci. Les grands, nous devons devenir comme vous. Parce que Jésus a dit que c'est ceux qui ressemblent aux petits enfants qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Donc vous êtes très important pour Jésus. On va regarder tout à l'heure. Mais pour nous, c'est notre meilleure projection de la journée. Parce que c'est avec vous. On est très heureux d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Ukizasikiana itachezai yajuani ajasana jamaa kuswanya publikani fitenena ni wamitia miti de yanga katika kizi tayari hasa chimbo la bispameza na yajuno mani jetwa kizi yetu. On va continuer les surprises parce qu'il n'y a pas que vous qui avez des surprises, nous avons aussi des moments pour vous ce soir. Donc on commence dans 3, 2, 1 et c'est parti.
limite dia toerana ty zay mivady dia misy fihetsem-po goavana be foana rehefa mahita anareo ankizy eto amin'ny Perpétro. Somary miavaka kety satria misy horonan-tsary tsy dia mandeha fa maromaro horonan-tsary mitantara ny fiainan'i Jesosy Kristy izay natao tany Amerika izy io. Dia io horonan-tsary io olona 550 millions dimapolo sy dimanjato tapitrisa ny olona efa mijery tsy nahita an'io horonan-tsary io ankehitriny dia natao tamin'ny teny 12 fa aty amin'ny continent africaine mbola tsy misy firenena anankiray hoe nanao an'io amin'ny tenin'ny zareo. Fa rehefa niresaka tamin'ny pasteur Éric Sellerier sy tamin'ny madame Chantal Barry izay niara-niasa tamin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra amin'ny Deutsche dia nanaikitra zareo hoe atao ary natao amin'ny teny malagasy io horonan-tsary io. Zay androany zay no nanao ny lancement na ny fangoana an'izay hoe efa tonga eto Madagasikara efa vita amin'ny teny malagasy ilay horonan-tsary mirakitra tantaran'i Jesosy Kristy io. Dia mba hainareo hoe iza sy aiza ny toerana safidinay voalohany andefasana an'io izay atao ponay dia ianareo eto amin'ny ankamasoa miaraka aminareo. Satria tianay ianareo zanaka ianareo ary zay tsy hainazona ianareo isaky ny noely fa mizaka kilalao aminareo sy fanomezana aminareo io foana zay mivaly sy eto dia misoratsika ny mpiara-miasa rehetrarehetra ao amin'ny Deutsche. Je vous demande de vous lever ensemble et avec leurs épouses, assistir à ma frère, avy any États-Unis, avy any France izy ireo tonga eto manosika anareo sy dia araka hijery amin'ilay film eto miaraka aminareo zay androany. Veuillez installer vous prie. Je vais parler un peu en français, vous savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi d'être ici avec ces jeunes, ces enfants. Parce que je sais que vous êtes comme moi, vous allez ressentir que ces jeunes-là, et je tiens à remercier le Père Pedro qui n'est pas ici actuellement et qui a fait sa tournée en France pour renforcer les liens et demander de l'aide, justement pour renforcer ces actions. Mais vous savez, le Père Pedro est venu à Madagascar en 1950. 70, excusez-moi, 70. Ça fait 53 ans maintenant qu'il était au chevet des plus démunis. Ces enfants, la plupart, ce sont des orphelins, des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents. Mais ce que je vois ici, à chaque fois que je viens ici, c'est la paix.
la joie de vivre, la foi, et ils sont disciplinés. Et ils méritent en fait l'amour, ils méritent une attention particulière, et c'est pour cette raison que mon épouse et moi-même leur considèrent comme nos enfants aussi. Voilà. Et c'est juste une partie parce qu'ils sont au nombre de 7000 enfants aujourd'hui scolarisés, et la plupart, ils mangent ici. Le père Pedro, ils sont en train de les nourrir, les éduquer, et les héberger également. Et ça mérite vraiment beaucoup d'encouragement, et que le Seigneur leur bénisse et bénisse aussi le père Pedro et toute son équipe pour les actions que vous menez pour tous ces enfants. Maar tem retragetis, panvanes tem gas. Se quer fazer essa campo de mamãe nas coisas, mamãe se quer yan coisas, de Antoine van Boon, fa mis episode da mamãe de bola waza sa manaka yaka dizer mon série banana, episode da mis 8 épisodes, bola sa kvaza, de bola se daí organizare, mi toți chiar șansa a nivel de stat, am zis bolne ca care e Madrid, ca mama, am zis mi fica mi Jesus Cristi, zia iar că exerciția, dizei la lecție să de aqui no Alemania, aqui no Jesus Cristi, zia să le vedem. Yanao atafua nije ikiambalikana tuna zainateni izai tuna kusa izao anaratsika ni anjeni fatero miti urunatsari izai tui mitunda ni bateri de chosen iti ankafizo la kizi autaka mfano kama mtokeza atsema kesa saya yanashika.
Misoana, tsy maintsy mangataka toerana ivarotana eny an-tsena izao vao hita ny olona ny zaitra ataony. Asa raha mbola ny amin'izao nareo fa tamin'ny zafaran-tany efa tsy misy toerana intsony tao. Izy fotoana anaovany an'izany ve? Izy koa tsy maintsy mikarakara ilay vadiny salama sao very aso eo ny vadiny. Verevitra tanteraka izy ao. Sandaloany ianao raha pitso mijery sao mba misy anam-piana azy. Joana, zaho ngerimeny taraiky vao miravy, mety sy tongany aho. Ho hita eo ihany. Misaotra. Faly be izy izao raha hoany ianao, hainao ny toetrany. Ahoana Abigail, nanao ahoana ny tontolo andronao? Sara be, afaka mandeha lalao ve Sara be? Ie, rehefa vita ny raharaha. Ataoko daholo aloha. Mbola miteny eny. Zafato, mety velasy ny sakafo za maka. Ho anontaniako ny mamana, fa ilanao aiza aloha? Any tsara, nany amoron-drano. Fa hoe tsy mahazo milomano. Ie, ataoko daholo ny raharaha. Fa mifidy ianao makany amin'ny Joana raha-pitso. Samy ariva, amin'izay milamina tsara angamba.
Ohatrany tsara fanahy izy, tsy amonantsika izany. Tondra fitaovan-piadiana avy ianarana manafika antsika izy. Joshua, tompontsika, jereo. Voninahitra ho anao Andriamanitra tompo mpanjaka an'izao rehetra izao izay nanome anay vokatra ny tany. Ary mivavaka raha nisika izy roa tonga fijery dia ianao manome fahaizana azy hiteny hoe fianarana mba ho fantatra izy daka sao dia miafy izy. Mety misy mangalazaza maifina any amin'ny takona so ihany fa mitondra lamina ianao nakaty. Izy no Joshua. Shalom Joshua. Manana fahasahina ianao nakaty ka tena namana ianao fa aza matahotra tsy masika. Hitanà, efa mitena anazy a. Afaka mijanona kely nareo raha tianareo nefa zaho mbola miasa teny dia misaotra koa fa tsy manara-pihinana maly.
Mety ho izay ny sasany. Aminareo tsy zany tsy manao ratsy io. Mananamana ianao. Vitsivitsy fa mbola misy ho azy. Ianao no mandeha foana izy Abigail. Manana trano zany ianao. Omeo ndraika hoe izay laika mifinana. Ahoana izy ka mpanakary. Abigail indray no dia miantra io zany. Amananga va reko nyvantanila. Inona no tianao any indrindra? Sosoaly io zany. Be dia be ny sakafo tena tiako. Fa ny tena ankafiziko dia mofo no ny antony maro. Ao anaty sotrokely, mety ve? Mety. Ary vitady, menjana tsara ve? Ie. Sy efa kely sisa. Ie. Tsara be. Hainareo ve ilay vavaka sima? Ie. Atao ve areo hoe mofo? Ianao no mikajy. Manana andraikitra tsy maintsy atao amin'ny taona olona koatra mihafa. Nareo zao tsy mpianatotsotra fotsiny. Mankany an-tsekoly nareo rehefa katy amin'ny hafa. Hianatra ny tenin'Andriamanitra ary izarany izany. Rehefa hariva any an-trano manaja dada sy neny. Avy lehibe indrindra amin'ny alalan'ny Mosesy. Dia ho tiany Ny tompo andriamantsika amin'ny fontsika rehetra. mahay be Josoa mahery fo. Zaza moa andeha hiasa amina toerana maromaro. Na koa hoe izao mampianatra antsika vavy fa lavitra mahay indrindra tany izy mpaminany vaovao izy dia Andriamanitra tanteraka azy antsika. Tsisy mpaminany vaovao zany hoy izy rabe Josia. Dia ahoana tan'olona ve? Ena ny afantaranao an'izany. Mety izay mampatonga anazy mitokatokana. Ie, tena midositra izy dia miafitra saoty izy mba tsy misy afantatra hoe tetefoandry izay amin'ny manamboatra zavatra tamintsika. Ie, mahay izy tokony hainontsika lazay dia raha azoko tsara. Tsika zany nanamboatra fiadiana miaraka taminy nefa tsy mahafantatry izy. Marina zany. Izy ange mahafinaritra e. Fa oza hoe mety manao ratsy izy. Fa zaho tsy misy mipeteny an-dadasineny dia misy amin'isa koa tany a. Dia mety tsy heraka fiadarana. Eritreritany tsy be zany ianao. Ka lalàna ary milaza hoe maso no maso. Eny mifanory tsara hoe no manao malanao. Ianao tsy teo anaty amin'ny fitarana. Nareo rehetra manoloana samy manana ny mampiavaka azy. Tsy mila mankataraka ny ataony hafa. Asianao tsara fanazy ay. Nefa rabizo zany teny hoe misy ino nampanay andresony romanina. Dia izy no natao sevobe miaramila. Tandreny ma mila manaja ny mpampianatra nareo. Dia manaja ny dada sy neny. Olona tena manam-pahaizana rabe Josia.
fa matetika tsy dia any fahendrena ny olona manam-pahaizana aiza misoratra masina moa no misy hoe famesiny no ataontsika lehibe mitafika. Betsaka ny zavatra tsy takatra reo misoratra masina fa aza matahotra tsy manino izany. Mbola betsaka ny fiainana lalaovanareo sady Andriamanitra tsy mampiseho ilay mandeha ny zavatra rehetra zao ary ahoana moa raha diso daholo ny eritreritry ny olona amin'ny fitondran-tena sy ny fifandraisantsika tsirairay avy. Tianareo ara-dalàna ny zavatra rehetra tiareo an-trano tsirary nareo hainareo izy koa tia famarinana. Ahoana izay Andriamanitra ao amin'ny lalàn'ny Mosesy momba ny fitsarana sy ny valifaty. Zaho ny atanareo. Ie, marina ny ianao. Ahoana ry zalahy tandreny izany e. Izy a tsy nananjika fampianarana taona. Ny tonga dia tia famarina. Mety hoe tsy anjarantsika koa ny mamana. Tadidinareo ve fa afaka namono ny mpanjaka Saoly Davida rehefa nikasa amono azy ny mpanjaka. Fa tsy nataony izany satria Saoly dia olo maositra ary tsy izy ny tokony hamalifaty. Ary ozy Andriamanitra mamindra foany vahoakany izy rehefa rofina moa. Aleo aloha jerena raha manana valiteny hoanina ny ankizy. Rehefa tsisy heritrony izy. Izay indrindra tsara be jozoana ka izay jereo hoe Andriamanitra ny manao ny fitsarana. Mety hoe afaka mivandamina amin'ny fomba hafa fa tsy voatery hoe mampiasa hery foana. Ho hitantsika eo fa nareo aza mieritreritra hoe misy ny tonga ao Jerosalema miaraka ny soavaly be sady mitondra sabatra be. Mino fa tena mifaly izy mahita anareo ireo hoe mpamafy adana. Fa taiza kely ianao omaly? Taraiky tanatana lehibe misy vehivavy mila mpanam-pikaofa. Manamboarina zavatra na izy. Tadidinareo ve ilay noteneniko hoe manana asa fa asa manana-danja kokoa. Misy vehivavy teny efa nijarela be hatramin'ny fiainana. Nanana olana izy tena nampy azy a. Namanao? An'izao novidiko izy dia olo-kafa koa dia misy hafa koa hiala-dia amiko amin'izay lalana reo. Fantatry zareo ve ianao? Tsy mbola ka. Araky tiany zareo ianao? Mety izy izany. Izany no antony nahatonga avao. Mbola tsy azoko azy izany hoe inona ny ataonao aty? Raha miresaka aminareo androany na dia mbola zaza azy nareo ary ireo lehibe manodidina anareo mbola manana an'ireo anareo fa zareo matetika mila ny filonareo ankizy. Ary raha manana filona ianareo filona matanjaka dia ho avy ny andro dia mitakatrareo izay rehetra nilazaiko teo. Tsara ny fanontanianao Abigaila. Tianao fantatra ny ataoko aty ny valiny ho anareo. Ny fanahy Jehovah no atao anatika satria nanositra hitory-teny somavaly amin'ny malahelo izy. Namiraka hitory fandrefasana amin'ny fatotra izy sy fampahiratana amin'izany. Anafaka anireo izay nampahoriana hitory taona nakasitrahan'i Jehovah. Isaia nafinaritra na miaraka taminareo. Manan-dranjaniko avokoa ny tsirairay aminareo. Engany ka mahatanoratra anareo ihany koa ny mpianatra manaraka dia mba hain'ny valiny. Nefa fantatro zahatra fa tsy toy fantakarana aminareo izy ireo. Na izany aza raha tonga ny fotoana dia amaran'izy ireo amin'ny hafa ny momba ohatran'ny nataonao.
fantatro fa miala-matsely ianao, ankizy tena miavaka ianao, atolotra anao ity, tsy tonga mampianatra renao. Ilay horonantsary mitohy izay narahantsika dia ny fahatelo iny fa mbola misy vano zany ao anatin'izay dian-tantara izay efa mankafy famitotsika ty daholo indray isika ankizy. Tena mabe ataontsika izay mitona izay niarantsika tamin'ity animity tao anatin'ny andian-tantara voalohany andian'ny fahatelo tao anatin'ny The Chosen. Les enfants vous remercient infiniment que vous soyez là aujourd'hui pour partager ces petits moments qui sont très précieux pour eux, pour vous prouver que ce moment est vraiment précieux. Je les invite à faire leur dernière surprise pour ce soir, pour vous, pour clôturer cette soirée. Andawaja kizi, umewa les sabajati na nafata na lulisa na kandelia fatelo hata toka na tik-tik seletezea wachele na novatika steo andawash. C'est la manière de vous remercier pour cette soirée et surtout d'avoir partagé ce moment avec ces enfants de la Kamasu. Merci à chacun de vous. Isarana, yanarana kizi tukabanabeta miti ya miti. Kwa Nixon na tematotsi ke volonijija, lea wani Front Républicain Madagascar en page. Isaïe François Damtika Niti Andiatantara iti watsika akizi tetu ami akamasu. Isaïe kuwa no marana niftona isona tika ile tfarini jetu na avlaft watsika ifam sarana anizao mafnacha sabacha mafnacha be isao.